tiavany Jehovah Andriamanitrao, tiavany Jehovah Andriamanitrao, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Antsika tsisy fetra, nentiny Jesosy ny eloka rehetra, miantso atsika bebaka ny tompo iza, aza manamafy atoka ianao, ary tiavany Jehovah Andriamanitrao, tiavany Jehovah Andriamanitrao, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Antoka tokony fanekeny, fa ovelona zay mankatony teny, mandehana matahora ny tompo, ny fanahy mitarika ny mpanompo, ary tiavany Jehovah Andriamanitrao, tiavany Jehovah Andriamanitrao, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana, ary tiavany Jehovah Andriamanitrao, tiavany Jehovah Andriamanitrao, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Miaraka ivavakasika tompo, indray ny fitiavanao Andriamanitra rainay io, fa nandritry ny fotoana zay tsy nahazonay namonjy zao toeran'izao, dia toa maina tokoa ny fiainanay, nangetaheta ny eo aminao, marina fa ny fotoana rehetra dia eo ianao, araka ny teninao nay izy nay zangonandronao telo amin'ny anarako dia ho foany aho. Fa efa nanome anay tony toerany tony ianao, mba nay mitanila mandray ny fampianarana avy aminao, ka sapana indrindra fa tsy mitsarotra ny mamelombelona ny fanahinay ianao, amin'ny alalan'ny fampianarana maro izay resinay torozonay amin'ny tony toerana itony. Ary na dia ny fomba andehanana amin'izao toerana zao aza, dia misy fampianarana ahatsiarovana ny tondrano ny zanak'Isay tany anefitra. Ary zany indrindra no ifalianay satria tianao hitanila amin'ny tony toerana tony izahay, ahatsapa indrindra ny alehibe ny fitiavanao, izay tsy mitsahatra miay ny fiainanay, miay ny fiangonana,
ary miay koa aza ny firenenay. Misaotra anao izay ry Tompo, satria mbola famonram-po tokoa mahatonga anay rehetra eo amin'ity toerana ity. Lehibe ny fitiavanao ary tsy takatry ny sainay, satria sady namonjy ianao, mbola miay anay sy mikarakara anay, mitahiry anay amin'ny finoana. Ankehitriny dia efonana aminao ny tsy fahatanteranay. Maro ny vahoakanao izay reraka eny am-pandehanana, ary misy tafaverina amin'izao toerana izao intsony aza. Efonana aminao Jesosy ny toetranay sy ny fombanay izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, fa variana amin'ny zavatry ny tany izahay. Reo zavatra izay heverinay mahafinaritra tianay hijanonana amin'ity tany ity, no misakatsakana indrindra tsy ahitana ny voninahitra ao, ary tsy ahafantaranay fa efa manomana fitoerana tsara ho anay ianao. Mangataka aminao izay Jesosy, mba ampianarinao, mba hibanjina mandrakariva ny hazo fijalinao izay niretanao ny mafy rehetra, nanafahanao anay sy nanangananao anay ho tonga zanaka mpandova ny fiainana mandrakizay, ary ny antony izany dia tsotra ihany, ny hananay fiainana mandrakizay. Ankehitriny ary Jesosy eo, tonga eto andreny teninao izahay amin'izao Jobily fa 20 taona ny Tobilehibe Ankaramalaza izao. Antenanay azo famelan-keloka sy fiainana avy aminao izahay, satria Jobily hanomezanao fitsaharana ho an'ny fiainanay manontolo izany, ka dia mitenena aminay ankehitriny, ary sokafo masompananay fantarana ny sitraponao. Ianao no hanindra ny lelan'ny mpanomponao izay hanambara izany teninao izany, ary hanokatra ihany koa ny masompananay ahafantaranay ny sitraponao. Ka dia amin'ny anaranao Jesosy no haniriana sy angatana izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra ry havana amin'ity fotoana ity. Mbola tapoana somatsara eto sika vahoakan'Andriamanitra rehefa somary sahirakirana tamin'ny fotoana somary lavalava ihany. Kanefa dia saoran'Andriamanitra no famondram-pony lehibe, fa na dia nandalo fizany toetra mafy izy isika, ary dia fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia anjarantsika tokoa izany. No ny fisian'ny valana rehetra natao hoe coronavirus, dia mbola afaka makalaza ny Jobily fa 20 taona ny Tobilehibe Ankaramalaza isika ankehitriny. Misaotra ny komity ihany koa izay nahatsiaro anay mba hanana anjara amin'ny fotoana tahaka an'izao, ary dia mankasitrahana izany fandaminana izany, satria heverinay fa avy amin'ny Tompo izany. Ny Tompo Andriamanitra ny hitahirintsika mianakavy amin'ny finoana, mba ho mpanompo mahatoky isika ka tsy hanatsiny mandra-piavy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny anjarantsika amin'ity androany ity ary dia ny ten'Andriamanitra hitantsika amin'ny epistely ho an'ny Hebreo 12. Hebreo 12, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa 12. Hebreo 12, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa 12. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Koa amin'izany satria misy vavombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazana filokana napetraka eo andohantsika izao, mijery an' Jesosy Tompony finoantsika sy mpanefa azy izay nahatra ny azo fijaliana, fa tsy nitandro henatra mba ahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanana seza fiandrianan'Andriamanitra izy, fa hivery tsara ilay nahavitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fandrao ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahy ianareo. Ianareo tsy mbola nanohitra ny ady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsan-dra, ary adionareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka, aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehovah, ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra taony ianao, fa izay tian'i Jehovah no fahaiziny, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Famaizana no antony hiaretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Faiza moa izay zanaka tsy faizindrainy, fa raha tsy faizina tahaka ny tondrany azy rehetra ianareo dia zaza sary fa tsy zanaka. Ary koa isika dia nanana ny rainy nofontsika ho mpanafahy antsika, ka efa nanaja azy sy mainka va ny anaketsika ny rainy fanahy ka ho velona isika. Fa ireny dia nanao izay ahafahy antsika tamin'ny andro vitsy araka n'izay sitrapony, fa izy kosa dia nihasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro anaovana,
fa mampahory fa rehefa afaka zany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiatanana ho an'izay nanaovana azy izy. Amen. Ry ray masona manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Toriteny fahafito no anjarako amin'ity fotoana ity arak'izay voalahatra amin'ny programa. Ny lohahevitra izay mandrintsika nandritra ny fotoana moa zany amin'izao isan-taona izao dia ny hoe ary tiavan'i Jehovah Andriamanitrao ka tandremo mandrakariva izay asainy hotandremana amin'ny Deot toko 1:12 tapany A. Fa ny lohahevitra mandrintsika kosa amin'izao hariva izao ry havana dia manao hoe izay mijery an'i Jesosy tompon'ny finoana sy mpanefa azy no haharitra amin'ny finoana. Izay mijery an'i Jesosy tompon'ny finoana sy mpanefa azy no haharitra amin'ny finoana. Mety mieritreritra isika ny hoe rehefa mandray an'i Jesosy aho, rehefa manapa-kevitra hanaradia azy dia lanina avokoa ny zavatra rehetra. Zany no tonga ao an-tsain'ny olona atao hoe mbola zaza amin'ny finoana matetika. Manantena fa tsy son'ny olana eo amin'ny fiainany fa ilanina. Amin'ny lafiny ilany toa marina ihany zany. Marina raha ohatra ka miankina amin'ny Jesosy mandrakariva ianao satria izy ny mpamaha olana. Ny olana eto ambony tany dia tsy maintsy misy ny olana. Fa izay afaka mamany zany dia tsy misy afa-tsy Jesosy irery ihany. Ny epistily ho an'ny Hebreo ry havana dia anisan'ny manahirana tokoa. Ary na ireo mpandinika maro izay napiditra azy anaty atao hoe kanona na atao hoe fitsipika izay hitondrana ny fiangonana dia sahiran-tsaina hoe ho raisina ve izy ity sa atao ahoana. Satria tsy voalaza mazava ho iza ny mpanoratra azy. Ary manaraka izany koa dia manahirana koa ny mieritreritra ny hoe iza marina moa zany Hebreo resahana zany ohatran'ny malalaka be loatra. Kanefa rehefa miady hevitra na nandritra ny fotoana maro ny olona izay nandinika izany boky zany dia ny zavatra niraisina dia zao tena manandanja be loatra ity boky ity satria manana fampianaram-pinoana tena alazaina hoe matotra sy lalina tokoa azo iankinana amin'izao andro ankehitriny izao. Noho izany dia na tsy fantatra ao aza izy manoratra azy na tsy fantatra loatra aza hoe ho an'izy ity dia zao azo raisin'ny olona rehetra izay mamaky azy izy. Samy mahazo lesona sy aina avy amin'izany ten'Andriamanitra amin'izany avokoa izay namaky ity bokin'ny Hebreo ity na dia atao hoe saika nolavina azy tamin'izany fotoana izany. Ka any mazava-dehibe ny zavatra reketriny ao anatiny dia azo leferina avokoa zany rehetra zany. Mbola misy ady hevitra ihany. Betsaka ny teny anay zao tsy resaka lavitra amin'izany tsika tsy fampianarana ity fa toriteny. Noho izany tsy miditra lalina amin'izany tsika. Fa ny zava-dehibe dia zao. Tena maneho mazava ny fivoaran'ny tantara ny famonjena ity bokin'ny Hebreo ity. Miainga avy any amin'ny testamenta taloha na atao hoe fanekena taloha isika. Mandrapatoga amin'ny atao hoe testamenta vaovao izay anehoan'Andriamanitra ny atao hoe fanekena vaovao dia zao. Milaza indrindra ny lay Andriamanitra izay hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay tsy miova izany. Ary ambarina amin'ny Hebreo 13:9 hoe Jesosy Kristy tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ny tantara mety miovaova, mitombo arak'izany ny zavatra mety ho hitan'ny olona na fahalalana. Fa Andriamanitra kosa dia zao miasa ny fomba tsy takatra ny saina izy ary ny olona izay tsy nahita azy tamin'ny andro taloha, natao hoe tamin'ny razana taloha tamin'ny andron'ny Abrahama tsy nahita an'i Jesosy zany, fa mahatazana azy ao amin'ny finoana izy ary zany no tonga azy nihetsika sy nanao ny asa rehetra nampanaovan'Andriamanitra azy na dia atao hoe nanatitra ny fanatitra ny zanany azy izy dia noho ny finoana an'i Jesosy Kristy izay hoe afaka hitondra ny famonjena ho an'ny olona rehetra dia nanaiky an'izany izy ka natolotra Andriamanitra azy ilay zanak'ondry izay ahafahana misolo ny zanany mba tsy izy no faty fa Jesosy no faty tamin'izany fotoana izany. Dia mitazana lavitra be zany hoe tazana lavitra sady ny hoe ino ny azo fijalian'i Kristy izay efa hamonjy zao toby zao. Isika aty aoriana koa aty aoriana tsika tsy mahita tsony hoe fotoana manahoana moa zany hoe fotoana voalohany zany na dia atao hoe
taona 1 zany raha miteny frantsay zao moa fa 2021 nanahoana fisehon'izany fa tonga Jesosy tao kibo Maria zay mitondra ny famonjena eto amin'izao tontolo zao tsy hitatsika izany fa ahoana fomba fijeritsika mijery azo fijaliana zay fa vita tany aloha tantsika dia mitazana indray hoe ao lay azo fijaliana efa nisy ary zany famonjena zany no ampifanohizan'ny Hebreo amin'ny alalan'ny tantara zay renetsika ao anatin'ity tantara ity ary tantara mahafinaritra izy satria maneho indrindra ny fampaherezana ny olona zay reratreraka tsy mahafantatra tsara ny hoe ahoana ny tokony atao amin'ity fanaranany tompo ity ka manakarena hoe aho ty boky ity satria araka zany dia misy ny zavatra zay azo lazaina hoe mipetraka tsara ho an'ny kristianina na tamin'ny fotoanandro na amin'izao ankehitriny zao dia ny fampaherezana amin'ny alalan'izay ambaran'ny mpanoratra fa Jesosy Kristy zay tsy miova io dia izy no fahatanterahany fanekena taloha arak'izay efa hitan'ireo razantsika taloha zany ka somary manahirana hoe raha nahita ny fiainan'ny Hebreo tamin'izany fotoana zany ny mpanoratra dia te hanovany fotom-pisainana izy satria nahoana efa narainy Jesosy ny akamaroany izy ireo ary efa nino izy fa misy famonjena zay mifototra amin'ny aro fijaliana Jesosy Kristy azahoana fiainana zany fa no ireo mbola misy manodidina karazana mpivavahana maro samihafa zay atao hoe mbola mitazona ny fomban-drazana ary tsy vitany mitazona fotsiny fa mandraborabo sy manao ny fomba rehetra zay hanakatsakanina zany fivavahana zay entiny Jesosy Kristy zany dia sahiratsaina ny olona hoe ahoana marina fa nga sarotsatro zany ty manaraka an Jesosy ty io na zako amitsika hoe betsaka ny manantena hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia milandamina ny fiainana tsisy manina intsony fa misy daholo na mivavaka ianao tsy mivavaka misy olana tambonin'ny tany ny filôzofy moa dia milaza hoe ny olana na voavahanao ndray mandeha dia misy miteraka olana hafa koa dia mamafoana anao hatrany hatrany fa isaoran'Andriamanitra fa io diavoly mpame olana io indrindra nandrany Jesosy Kristy mba hamonjy atsika isanafaka amin'izany fa raha vao nametraka ny olombelona teto ambonin'ny tany Andriamanitra dia zao ny diavoly no mitady fomba rehetra aminganana zany asan'Andriamanitra zany apetraka Andriamanitra ny didy fitsipika na dia ray fotsiny aza dia zao efa tonga sady ny diavoly hamitaka hanovana ilay fitsipika hoe aza hinanana io manka moa rehefa mitombo ny fitsipika zay hanehoana indrindra ny hoe zao ny lalana tokony izorana ireo amin'ny fanaranany tompo ka mandraka ankehitriny dia ary lazaina hoe mamingapingana ny zanak'Andriamanitra tsy ho toavany aty amin'ny toerana tahakan'izao ary indrindra tsy ahafahana mandoa le fiainana manak'izay zay no hevitra ny diavoly io mamingapingana isan'andro amin'ny fomba rehetra mampiditra saina manota ao anatin'ny olona izy ary manakatsakana ny olona mba tsy toetra amin'izany finono zany koa raha somary sahirakirana ny mpanoratra nahita n'izany zavatra zany dia zao te hampianatra no hoe andao ary ampitaraina ny zavatra nisy taloha sy ny zavatra ankehitriny satria zatra loatra izy ireo ny fomba tranainy amin'ny maha-Hebreo mahalala ny fomba tranainy azy hany ka rehefa tonga ny filazana saina Kristy dia zao tsy mora ny nandraisan'ny pratika ny fomba fanekena vaovao betsaka no mahay tsenjery zany hoe zao ny fomba fiainana fa zao ny pratika dia sahirana rehefa tena iainana izy ka mitovy amin'ny fampianarantsika matetika rehefa mianatra confirmation mianatra rehetrarehetra dia zao ohatrany tsenjery atao plivava hono ny fomba fitenenana fa tsy hay akory hoe ahoana no iainana azy ka sahirana raha tsy ny fanahy masina mihitsy manaiky atao batisa ary manaiky ho tarihana zany fanahy masina isan'andro amin'ny lalan'ny fibebahana satria io zavatra io zava-baovao tsy hain'ny olona loatra zany hoe bebaka zany mififoazana mizatra an'izany fa raha resahana amin'ny toerana hafa zany dia ino zany mibebaka hany ka rehefa tonga ny filazantsara dia sahirana ny hoe ahoana ny fomba ianana zany niteraka adi-panahy ho an'ny kristianina zany zay mbola tsy nitoetra tsara tamin'ny fotoanandro noho ny fahatsiarovana ny fomba fanao tamin'ny fanekena taloha manoloana ny fahitana koa ny antoko-pivavahana mbola mitoetra tsara amin'ilay fomba taloha zay atao amin'ny anarana hoe jodaisma moa zany niasona ny fomba taloha araky ny maha-jodaista azy izy eo amin'ny fiarahamonina misy ny kristianina mahita an'izany
ary mahita an'le fomba rehetrarehetra mbola manao ny sorona, mbola manao ny fomba maro samihafa, mangetaheta no jeriny hoe aritra manao fitotrana zao ny ary sisy. Noho izany dia nataony mpanoratra ho adidy lehibe indrindra ny fampiorenana ny finoana izy ireo izay mila ho redaka noho ny zavatra ataony reto karazana atao hoe fivavahana izay mandrabiraby sy manao tena manenjika mihitsy aza fa tsy hoe mandrabiraby ny kristianina mba hanoerana zany fivavahana zany tsy hiparitaka tao anatin'ny tontolo nisy nizao olona androatana izao. Voatery tsy maintsy manao fampitahana hoy aho. Ary maromaro fampitahana vitantsika eo fomba vaovao sy ny fomba taloha sy ny fomba vaovao. Ka mba ampazava ny mpamaky ny tombontsoa azo amin'ny fanekena vaovao no anton'izany. Natao ny fampitahana ny Kristy sy ny anjely, ny Kristy sy Mosesy, Kristy sy ny mpisorona be. Dia ambara amin'izany fa na anjely aza dia zao tsy zanak'Andriamanitra zany fa mbola mety ho lavy koa zany. Ary zany ngena tonga ny devolo anjely tsara tareto amin'ny voalohany, manompo tao fa zao niodina dia lasa mivadika izy. Araka zany koa Mosesy, araka ny Toriteny sy nampianarana tao amin'ny fampianarana tao amin'ny atoandro. Fa na dia teo mpanompon'Andriamanitra dia rehefa manao fahatezerana, mampatezitra an'Andriamanitra dia asehon'Andriamanitra ny fahatezerana. Ary zany hoe mpanompo ihany izy ao amin'ny tempoly, fa tsy tena tompony. Fa Jesosy dia tena tompony finoana sy mpanefa azy. Izy ny miatoka ny zavatra rehetra. Ary ny mpisorona be zay mifandimbindimby tao anatin'ny fotoana maro. Ka rehefa tonga ny farany dia ny mpisorona be zany no mamarana izany, ary zany mpisorona be zany dia indray mandeha isa-taona ihany. Fa mbola palota koa zany, mbola mitondra sorona ho an'ny tenany izy. Fa ity Jesosy ity dia sady mpisorona be no sorona, tsy mitady sorona na hoe aiza ny ondry, aiza ny biby ho vonoina, ny tenany mihitsy no natolotra. Zany hoe tsy misy fisoronana ao aorianan'izay intsony. Raha mbola misy kristianina mandeha no sorosoronany na mandeha any amin'ny tsavabato any, mbola misy matsy ny kristianina. Asa na misy tonga eto ihany izy. Mety mbola manao an'izany ny sasany, tsy nareo reto kaika. Fa any maninany misy manompo sampy ihany, fa mivavaka izy rehefa lady. Aoka eritreritra zay manao an'izany. Fa misy manao an'izany, na famadihana koa nge izy. Fa misy tsika reto manao an'izany. Fa any naninany mbola misy manao an'izany, mbola manompo sampy zany. Ary eo misy fomba maro samihafa, nefa dia kristianina isaka lady ihany manahira an'izany. Ka voatery tsy maintsy manao fampitahana ny mpanoratra mba ahitany ny hoe ahoana tokoa mahasamihafa an'izany. Rehefa avy namelabelatra sy nampitaha zany ary izy, reo fomba fanao maro samihafa zay niseho tamin'ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao, dia nanindry mafy ny mpanoratra ny hatsara n'ilay lalana vaovao, na le fanekena vaovao azahoana famonjena zay nasehon'Andriamanitra tamin'ny lalana Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ambarany fa io ny lalana farany indrindra azahoana amin'ny taona ny olona rehetra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy lalana hafa intsony, fa izy ny lalana sy fiainana ary fahamarinana. Hoy Jean apôstôly koa, tsy maintsy mampahery sy mampatanjaka ny finoana kristianina ny mpanoratra, mba tsy ho isan'ny mihemitra ho amin'ny fahaverezana, fa mba ho isan'ny mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Zany no azo lazaina ho votoatin'ny hafatra riavana zay entin'ny mpanoratra manomboka amin'ny toko 10 ka hatramin'ny toko 12. Ary tsy adinony ao anatin'ny elakelan'izany no hoe reto misy ohatra zay naharitra tamin'izany finoana zany. Be dia be ny resahany eo amin'ny toko 12. Ambarany fa satria misy vavomela maro be toy izany tahaka ny rahona manodidina antsika, dia nahoana hozy izy? Aoka isika mba hiazakazaka amin'ny faharetina tahaka ireo koa amin'izao fiazakazahana filokana napetraka alohantsika izao. Ka hijery an Jesosy Kristy tompontsika sy mpanefa azy. Fa matoa ireo natanteraka an'izany dia tsy amin'ny herin'ny tenany akory, fa Jesosy no nazoniny, ny finoana Jesosy no tao aminy. Ka rehefa mino an Jesosy ianao dia mahatafita zany ady zany. Zay matsy ny tiany Jesosy atao rehefa amin'ny andro farany hoe mohita finoana ety ambony tany va aho. Manafakagana izy, betsaka ny zavatra hitantsika tao amin'ity Toby ity. Tantara maro samihafa no zavatra hentsika tamin'ny ralamama voalavana Germaine. Fa niasa teto izy,
Aiza moa zany ny ankamaroan'ny olona fanontaniana mipetraka zany. Ary raha tonga ny fotoana iavian'i Jesosy tsy fantatsika zany, mbola eo ve isika mianakavy? Mbola mino ve isika mianakavy? Mitoetra ve isika? Sa ny fahasaranam-piainana fotsiny dia efa manahirana? Be dia be ny zavatra nitaonan'ny olona hiala amin'i Jesosy any amin'ny fiarahamonina any. Ndray mandeha nisy olona nangataka ao amin'ny fifohazana hoe mba sy famadihana kristianina raha mba azo atao, fa zay ve dia inona mba ataonay? Dia zavatra mahagaga zany. Malahelo, inona no malahelo alahelonao amin'izay famadihana? Le mihinana vary be menaka ve? Sa zavatra hafa? Maninona raha mba manao organisation kely hoe mba nao tsika hiaraka anao sakafo be ato rehefa misy batisa sy ny sisa sisa? Fandevolo dia mitady ny fomba rehetra hamilianan'ny olona. Ary zavatra manahirana azy dia zao, ny olona fifohazana reny rehefa mahazoazo toerana kely amin'ny toerana anankiray ambonimbony dia zao mba te manao kely misisisika any ambany sampy miaraka amin'ny sasany any sady mba mahatana olona. Io mampieritreritra io ary tsy azo afenina zany fa mila mitandrina isika zanaka fifohazana, miazona tsara hatramin'ny farany mba tsy hanao zavatra tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Noho zany mbola miazona antsika Jesosy matotonga eto tsika. Ny zavatra hitan'ny masosika dia zao, Jesosy manova olona. Sy ny hoe tonga avy aty aminay mba hanakarena mba azo an'izao sy zao, fa misy olona zay tao anatin'ny faratsiana tanteraka dia zao hainy manova an'izany. Betsaka reny ary afaka mijoro isaka maraina eto misy mijoro ambelona. Misy dalo zany efa tena hoe nanomasina azy efa tena simba zany tamin'ny fanaovana zany asandalo zany, fa rehefa nandray Jesosy zao lasa katekista mijoro tsara, mitory filazany tsara. Fandrovana taon'Andriamanitra zany riavana. Fa tsy hoe mahazo zavatra aho dia zay ihany. Fa amin'izao mantsy zao dia tambatambazana zavatra le olona. Ary tonga anaty fifohazana any anatin'ny fiangonana any misy olona zay manambitamby anao, mena vola be anao, dia miala tao anao. Ary tsy mitoetra fononontsony. Tahaka izany nazony ireo Hebreo izay anoratana ity epistily ity. Noho izany riavana, na dia misy aza ny zavatra manahirana, manaisan'ny olona izay mitambesatra aminy amin'izany zavatra zany dia zao tiany Jesosy esorina ny zavatra mitambesatra amintsika. Misala miazakazaka ianao mitondra bardana, mitondra brodekainy, mahavita fiazakazana ve ianao amin'izany? Tsy vitanao zany. Fa esory, ary tsy hoe esorina makaiza fa aleo Jesosy mitondra azy. Mba tsy hareraka atsika malaky na koa sanatria mety handavo atsika eny am-pandehanana, zany hitan'izany esory ny zavatra mety malakilaky mahazo atsika, ny fahotana zay mahazo atsika. Satria mety misy zay hevitra ataon-devolo hoe aza rehefa merikerika ianao dia anao aloha zah mbala miaraka anao kely amin'ny fianakaviako ohatr'izao, zay vao miaraka amin'ny Jesosy. Alao aloha andeha nanana kely aho fa zah ke mbo vidy omby, zah ke vao manao trano, zah sisisisisy. Io ny zavatra mahatonga antsika herikerika amin'ity fiainana ity hoe mba te hitovy amin'ny hafa koa isika. Natao ho fakataka ny faharetan'ny olona masina ry havana matoa misy vavomilona maro tanisanao. Satria tsy nisasatra foana reny fa nampaherezany finoana izy mba hiaina ny fanantenana sy ny fiainana mandrakizay, na dia teo aza ny zavatra sarotra ny iainany. Tsy mora nge ny iainan'ny Renoa zany, tsy mora ny iainan'ny Abrahama, efa 100 taona efa ho fato, mbola zay vao hoe iny nisy zaza, sinsisisinsisy, betsaka ny zavatra hitantsika eo. Tsy mora zany. Na tita Madagasikara koa aza jereo ny zavatra nahazo Andriamanitra mateto. Tsy mora fanenjehana azy hatramin'ny andro na atoavan'ny misionera teto. Fa sahirana mihitsy amin'ny hoe ahoana ny tondrahana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny lalana marina, fa ny fanakatsakana, ary tsy fanakatsaka zany any tsy hoe any ivelany, ao anatinatiny ihany ny famingapinganao. Koa ampairezina koa isika ry havana, mba hanaraka ny dian'ireo ka samy hatanteraka ny fiazakazany amin'ny faharetana ny olona tsiraray. Enina dia mbola lavitra aza ny dia, tsy fantatsika na ora-pitso na afaka-pitso, dia zao tsy maintsy hatanjaka isika. Ary ambarana eto hoe atanjao ny tanana amin'ny raviravy no alika malemy mba azon'ny mifahatra, ka ho tafita hatramin'ny farany isika. Satria zay mahatra hatramin'ny farany ihany nge novonjeny, zay ihany no mahazo ny lokany ho tafita. Efa napetraka Kristy eo alohantsika ary ny fifananana iazakazaka, dia tsy tokony alaim-panahy hiala isika amin'izay solidalana nataony ho an'ny fifananana zany. Fa ny lalana tsy maintsy hizorana dia ny fiaraha-miatra amin'ny Kristy mba hiara-manambonina hatrany.
Zay nambaran'ny Paoly apôstôly matetika. Tsy maintsy miara-mijaly aminy isika miara-miaritra aminy aloha. Zay vao miara-manamboninaitra aminy. Koa raha te ahazo ny loka isika dia tsy tokony herikerika na voasaringitra reo zavatra maro samihafa zay nahazarantsika taloha. Fa ny fijerena Jesosy zay efa namakilay tamin'ny fihazakazana no antoko ny fombiazantsika ry havana. Tsaroa fa tsy miteny fotsiny Jesosy hoe ao za manao karazana entraîneur fa dia mandehanareo, fa izy mihitsy nitsoboka voalohany ao anatin'izany fahasarotan'izany. Ina moa no mamahy azy tongoolombelona fa hiaritra ny fahafatesana miaraka amintsika. Noho izany tena niaritra fahoriana mafy dia mafy Jesosy, nitaraina mihitsy hoe raha azo atao dia mba hisoro amiko ity, kanefa aoka ny sitrapona mitao fa tsy nenahy. Sakana lehibe tsy maintsy arodana ny devoly sy ny asany rehetra, ny fomba rehetra zay nanaovantsika lokaloka teo amin'ny batisy. Reny no miteraka fahalavona sy fahafatesana ho antsika olombelona raha tsy mitandrina isika. Efa fantatsika izany. Fa Jesosy dia efa nandreseny izany. Ny fahavalo farany aza dia ny fahafatesana nandreseny zay mamotika ny fiainantsika tsy hahafahantsika mihetsika intsony, dia zay ny eritreretiny devoly hoe io fa vita. Dia nifaly izy rehefa maty Jesosy, saingy izao nreseny zany, nitsangana tao izy. Tsy nahatana azy ny fahafatesana, fa na dia nangiry firy mafy azy izy, niaretany ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny andro fijaliana araka ny ambara ao amin'ny soratra masina. Fa izany ny olazany mpanoratra Hebreo hoe ivery tsara angely niaritra ny fanoherana ataon'ny mpanoty, fandrao ketraka ianareo ka horeraka ny fanahinareo ianareo izy. Tsy mbola nanohitra ny ady tamin'ny otatra amin'ny fantatsandra, zany hoe tsy mbola niaritra tamanaina ny zavatra nahazo reto Hebreo reto, satria alazany hoe mbola zazazava ao amin'ny finoana ankamaroany. Tsy miditsy akory zany hoe tsy miatra manaina ny fanarana Jesosy, fa misy teto Madagasikara zay fantatsika tsara tamin'ny andro famanjaka, fa misy tena na le fonina na zay tany mpamarina sy ny drona sy ny sisa. Fa reto olona nandroatany reto zany dia manatena zavatra moramora, ka tsy niatra an'izany zareo tamin'izany fotoana zany, fa niveriny hoe rehefa misy manenjika, rehefa misy manahirana ny fiarahamonina dia efa nikibokibo hitady ho reraka. Misakasakana zay mety mahazo ry havana dia zao ny fahalemenantsika io tsy finoana zay tsy mahatoky an' Jesosy io. Fa hotana inina taondra ny ray no ataon'ny olombelona, indrindra antsika kristianina. Araka ny tonteny tamin'ny maraina ampieritrehany hoe rehefa kaikio faty vao hibebaka dia manao faninina mihitsy aloha. Tsy izany akory ny tena ady mangotraka zay resahan'ny mpanoratra eto, fa lay miaritra faninjehana hatramin'ny fahafoizana ny aina. Tsaro fa natao hiakina amin'ny Jesosy sika. Jesosy akory tsy mila voatsiaraka dia mandeha rery. Taka zazakely rehefa tantaninao zazakely dia alo mba andeha fa afaka mahaleo tena. Kify misy ny tanan'ny renina ny ray ny tatanazy. Tsy mba zany miaraka amin'ny Jesosy. Tazon'ny foana ianao, tazon'ny mandrakariva ianao. Ary izay no nambaran'ny Paoly hoe hiezaka hiazona zay hiazona ny Kristia. Fa rehefa tsy miazona ianao, mazava ho azy fa any amin'ny lalana tsizy no alehanao. Miankina amin'ny Jesosy noho ny tsy fananantsika hery hanohitra ny fahavalo. Aza mba misy mieritreritra hoe za matanjaka ny devoly angeny manao an'io, rehefa mahazo herina maizina any le olona dia asainy mirere za mahavita an'izao, za mahavita an'izao. Tsy mba amin'ny Jesosy zany. Mifanetretena lalina ny tadiavan'i Jesosy. Koa raha mahatsapa fa osa sy malemy isika dia mila tsy atody zany fihazakazany zany. Raha miheritsika dia zao azadino ny miazo ny tanan'i Jesosy. Azadino ny mijery an' Jesosy tompony ny fonosy fanefa azy. Tsy mijery akory mibanjana hoe aizy Jesosy zany, tsy zay no zavatra resana amin'izany. Fa manaiky azy hiasa ao anatsika, mba ho tonga anatsika ny fanjakan'Andriamanitra araka ny fampianarana zay fanresika teto. Ho tonga ny fanjakanao, izy mitarika ny fiainanao, izy no manapaka ny fiainatsika. Atsika dinina tsara ny fieretan'i Jesosy ny fahoriana rehetra tamin'ny naninjehana azy. Zay nanehoany ny fankatoavany ny ray zay naniraka azy ety ambony tany, ka nanekeny ho tonga nofo mba ho faty isy olon'hevitsika. Tsy hoe sanatria akory mahafinaritra hoe tonga nofo izy,
na niverina hoe zavatra haitaitra zany fa izany la ny fanetretena tsy maintsy narahina mba azony mamonjy ny olona amin'ny fahotany tokony hanolotra ny ajika koa isika tahaka an'izay niretan Jesosy sy hoe mba ty sehoseho Jesosy hoe ay za mahavita an'izao ohatra mpanao magie za koa mahavita tonga olombelona n'Andriamanitra azy tsy ariavana tsy fisehosehoana tahaka an'izany no natongavana nofo atao nina moa olombelona mpanota sy hoe atao hoe tsy mitovy amin'izay voninahitra Andriamanitra any akory kanefa dia nataony nakariny sika mba hanana anjara nataony ambony noho ny anjely aza rehefa tena novonjeny tamin'izany asan Jesosy izay nanolotra ny ainy tamin'ny fitsaliana zany ka zany no lalan'ny fanetretana lehibe tsy maintsy arahana noho izany tena niaina tamin'ny tebotebo Jesosy ry havana niaina tamin'ny fijaliana lalina izy saingy tsy maintsy niaretana izany noho izao sy anao noho izao sy anao zay tsy manana anjara amin'ny fiainana manakizay raha tsy Jesosy no maty teo amin'ny fijaliana tsy maintsy niaretana zany mba ahazoana mitondra babo maro miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka ny fanantenana ny fifaliana teo amin'izany fiaretana zany dia ny fahitana sady ny voninahitra Andriamanitra eo amin'ny hazo fijaliana misy voninahitra lehibe eo satria natsangana isika zany no maneratsika hiaritra ny zavatra rehetra satria nahoana eo no fandresena ny fahavalo eo amin'ny hazo fijaliana tokony ho fampiarezanao antsika zany ry havana zay mila ho reraka satria fiheverana izany no manampy atsika tsy ho azony fakapanahy hivily amin'ny lalatsizy mba tsy ho ketraka na ho reraka ozy izy na ho very fanantenana raha sendra ka miaritra ady mafy no ny fanenjehana isika ary raha misy fizahany-toetra mahamay mety iseho dia tsy tokony hampiemitra ny kristianina zany satria Jesosy nay kapiteny no mitarika atsika satria tsy mahafoana ny fitiavan'Andriamanitra atsika nge zany ataon'ny olona zany fanenjehana zany fa Jesosy manampitamby atsika mitarika atsika amin'ny lalan'ny fiainana mandrakariva ny zavatra mahafinaritra rehefa namantalo fahoriana zany olona ohatra amin'ny fahafatesana manam-pahoriana izy hafa ny olona manana Jesosy tsy manana Jesosy fa rehefa tsy manana Jesosy dia hoinona ny zavatra mahazo azy tonga dia tratra ny fahamoiza-po fa Jesosy kosa dia mitarika atsika amin'ny fiainana mandrakizay mandrakariva noho izany ry havana dia mba hananantsika ny fanantenana zany no antony nakan'ny mpanoratra izao teny izao anaka ato atao zavatra kely ny famaizana nataony Jehovah ary aza reraka na resy lahatra ny nataony fa zay tiany Jehovah no faiziny azanaka zay raisiny no kapohany noho izany dia aoka sika samy ahatsiaro tena hiverina amin'Andriamanitra raha misy famaizana mahazo tsika dia zao misaoran'i Jesosy fa lalana ataony hamonjenantsika zany manana ny hevitra hiverina atsika izy dia hevitra tokony hafiadanana fa tsy loza mba mifanantenana amin'ny farany ka aza kivy raha mandalo zany zavatra any isika aoka hitodika amin'ny Jesosy verina amin'ny fitiavana voalohany ary fa amin'izao andro ankehitriny zao dia andro zay tokony hifoazatsika tsara zao aoka mba samy ahatsiaro hiverina sy hibebaka fa Jesosy dia mitaky olona zay tena afaka hijoro marina eo anatrehan'ny fandrebirebena maro samihafa ataon'ny reo mpanohitra rehefa tena manaiky isika fa anaraka ny teny Jesosy dia zao hahita fiainana isika hahatsapa ny fahatsarany Jesosy sy ny zavatra zay mampanantenana antsika dia ny voninahitra ao amin'ny ray zany koa aza miala amin'ny tompo hazony izy mitoera mba ho tena mpanoky mahatoky amin'izay niantsoana atsika fa na dia mandalo ady amin'ity fiainana ity asika dia zao mbola hahita ny valisoa lehibe ny loka zay miendratsika fa Jesosy tsy miova omaly sy nio ary manakizay dia nio ary ny tenanao androany mitoetra amin'ny finoana venao satsia indraindray dia mila miemitra isika satria adintsika hoe mila miazona ny finoana rehefa tsy miazona finoana dia zao miverena amin'ny Jesosy mibeba androany aza zatra fotsiny mety hoe lavalava kely ihany no ny toriteny fa izao takiany Jesosy hibebaka takiany Jesosy hiverina isika amin'ity arivo ity aza manamafy ny fonao aza mieritreritra hoe zao fa matotsika mbola afaka mankalaza ny fahavalopolo taona takan'izao dia zao misy tian'i Jesosy atao eto aoka ifamela heloka miody eto samy mibebaka mba hatsiaro tena hoe zao ny atao amin'ny ranona mody any amin'ny toerana misy atsika any dia mifamela heloka isika zany dikany Jobily ry havana fa raha mbola misy zany hoe tsy mifakazo zany tandremo fa sao dia
tratran'ny famaizana mafimafy kokoa aoka sika samy asary teny bebaka miverina amin'ny fihavanana nahazo aimba avao raha mody anatrano ka na aty le olona na tsy aty le olona zao maiza mifamela heloka Jesosy ny asa anatsika mbananasika zany fibana zany mba voninahitra Andriamanitra rery any izay rehetra voalaza voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina izay azy hatramin'ny tany indrindraka manak'izay amen raisy ny fitahina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny faraisana amin'ny fanamasina ho amina rehetra hatramin'ny zao manak'izay amen tandremo mandrakariva izay asainy hotandremana